Ankavaliana trano tompokilasy tompoko vavy no itsidihana indray ny tokantranontsika atao anatin'ny zanam-pandarana finaritra aloha dia jereva amin'izao fa dia finaritra tokoa izay ao ango tokantranonao alalao sehatra izay koa dia anaran'ity fandarantsika ity indrindra ho an'izay manaraka ny radio moa zany ary indrindra ny zanam-pandarana 3 minitra eo amin'ny fifamoivoizana izay zanam-pandarana tolotronao atao école orientale CFDP-ONJSN ary ny SFSP iarahana amin'ny CCL radio sy télé mazava ho azy zany ka dia mazava ho azy amin'izay 3 minitra amin'ny fifamoivoizana izay iresantsika momba ny fifamoivoizana fampiasana ny lalana ny code de la route ny tokony hojerena amin'ny fiara ny inona ny dikan'izao ny panneau ny marquage au sol rehetra be da be malalaka fa dia ny raha fitinina dia hoe fifampizarana sy ny torohevitra sy ny sisa moa zany ho resantsika atao anatiny daholo ny CFDP-ONJSN dia ny findratoerana eo amin'ny CFDP-ONJSN sy ny auto école orientale ny SFSP apitan'ny hôtel Baobab Morafena no misy atsika akaiky ny sopo marika zany mbola betsaka ny antso anay hoe zay tao tonga atao apitan'ny supermarket atao tsy antso antsika ty apitan'ny hôtel Baobab Morafena ka dia tongava fa dia zay na dia zany ary dia zay dia ho avy atao aminareo foana isa-maraina moa zany atao anatin'ity zanam-pandarana mahafinaritra be atsika ity zany araka ny resantsika dia iresaka indray tsika androany mahakasika ny permis inona moa ilay hoe permis zany misy karazany betsaka moa zany izy io fa no resantsika androany dia ilay hoe permis B ohatrany hoe babakoto be fa tsy de ao permis B zany dia tsy inona fa lay permis azonao alaina anisan'ny voalohany manko izy miaraka amin'ny permis A prime sy ny permis A moa zany izay ho resantsika amin'ny fotoana hafa moa zany momba andreo fa ny resantsika androany aloha araka ny teneniko teo dia hoe permis B zany ny permis B dia fahazon-dalana izay omeny ny fanjakana amin'ny alalan'ny centre immatriculateur moa zany hoe ry amin'ny faritany amin'ny région zany no manome anazy io fahazon-dalana amin'inona fahazon-dalana hitondra fiara ohatrany ahoana fiara manana lanja farafa mavesatra n'izany 3,5 tonnes zany hoe 3,5 tonnes tafiditra ao anatin'ny entana hoentiny io fa tsy hoe zay lanjan'ilay fiara 3,5 tonnes na 3,5 tonnes ary misy toerana 5 na hoe 9 place zany dia tafiditra ao anatin'ny chauffeur ihany koa io fa tsy hoe fahafolon'ny chauffeur zany raha vao mihoatra raha vao 10 place izy raha vao 10 place izy zany raha vao toerana folo dia efa tsy mety zany zay tsy ho azon'ny permis B ary azon'ny manana fahefana amin'izany osaziny ianao zany raha ohatra ka hoe amin'izay io fiara io 3 tonnes 5 tsy 9 place fa raha vabetsany afaka mitarika remorque ianao afaka mitarika remorque zany ianao fa ny remorque koa dia tsy tokony tsy azo atao mihoatra ny 50 sy 700 kilao tafiditra miaraka amin'ny entana hoentiny zay fa tsy hoe lanjan'ilay remorque zay hoe izy mbola vida zany na hoe izy mbola tsy mitondra entana dia 50 sy 700 kilao maritra ny permis B ka tsy mila visite médicale ina moa hoe maritra ka tsy mila visite médicale zany hoe mazava ho azy zany misy zany tsy maritra fa mila visite médicale dia ho ampitahintsika amin'izay ngamba izy mba ahafahantsika manana hevitra hoe ahoana moa zany izy maritra izy zany hoe rehefa azonao ny permis B dia fahanao zany iny tsy mila manao hoe visite isa-taona ianao na isaky ny 2 taona fa ny permis hafa manko zany takony hoe CDE zany dia mila mety hoe laniandro zany ilay visitin'ilay izy dia manao visitiny ianao zany hoe mbola jerena hoe mbola salama tsara ve ty olona ity ka mbola afaka omenan'ilay permis CDE fa ny permis B moa zany dia tsy mila ny visite médicale io ampy 20 taona ianao vao afaka mahazo ny permis B raha 17 sy tapany ianao mbola tsy afaka mahazo an'io fa 20 taona ianao vao afaka mahazo ny atao hoe permis B fitiniko kely le izy ny atao hoe permis B zany dia fahazon-dalana omen'ny fanjakana amin'ny alalan'ny centre immatriculateur na ery amin'ny région moa zany fahazon-dalana hitondra fiara manana lanja tsy mihoatra ny 3,5 tonnes ahitana toerana 5 miaraka amin'ny toeran'ny chauffeur zay io fiara io dia afaka mitondra remorque 50 sy 700 kilao farafabetsany izay miaraka amin'ny lanja hoentiny ary maharitra izy ka tsy mila visite médicale olona feno 20 taona ary indrindra afaka tamin'ny fanadinana code de la route sy conduite zany hoe afaka misy examen roa atao rehefa aka permis ianao eo ny code de la route zany hoe iresana momba ny fitsipika makasika ny fifamoivoizana sy ny lalàna mifehany zany ary ny faharoa dia ny fanadinana faharoa dia ny conduite zany hoe le fahaizanao manamory an'ilay fiara mihitsy zany no jerenao anatin'izay rehefa fenonao zay fipetra dia azonao ny permis B moa zany ilay ny resantsika teo zany
ka dia izay indray no toromarika torohevitra tsika fampizarana androany a fampahafantarana mety hoe zavatra efa entsika isan'andro zany hoe permis be sy ny sisa fa dia androany zany mapetratsika tsara mba tsisy anjavozavo amintsika zany ka dia mankasitraka tompoky lahy mankatelina tompoky vavy a ny zanam-pandarana ny tapitra fa ny fandarana mbola mitoy a dia mirary soa antsika indray ary mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika sotra tompoko